finoana. Ny finoana dia tsy hamokatra mihitsy. Ny finoko tsy hamokatra mihoatra noho ny fitiavako an'Andriamanitra zany. Satria ny ahafahako miditra amin'ny zavatalin'Andriamanitra dia mitaky fitiavana. Ny ahafahako miditra amin'ny zavatalin'Andriamanitra nefa mamaritra ny tanjaky ny finoko. Rehefa mivelona tsara ny finoana dia mahatonga anao mibaiko. Hoy izay raha afaka nahino ianao ny zava-rehetra hain'izay mino. Fotoana hamalina ny fanontaniana zao. Izay nanontaniana Andriamanitra ny Petera, motiava ahy ianao? Motiava ahy ianao? Engane ity silo ity, ho tena silona tokoa amin'ny lafiny rehetra. Engane ity silo ity, ho silona tokoa amin'ny lafiny rehetra. Na dia manam-pinoana aza, na mahafindra tendrombohitra aza, nefa tsy manam-pitiavana, dia tsinotsinona, tsisy nininona aho ho anahy. Korintianina voalohany toko 7:10, andininy faharoa. Na dia manana ny fanomezam-pahasoavana ny faminaniana sy mahatakatra ny zava-miafina rehetra sy ny fahalalana. Na manana ny finoana rehetra ary ka mahafindra tendrombohitra, nefa tsy manam-pitiavana, dia tsinotsinona, tsy fisiana fitiavana, mampihetry ny finoantsika. Lasa ambara tonga zéro ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny mampisy dikany sy fetraikany ny finoantsika. Tsinotsinona, tsinotsinona. Na dia manana finoana rehetra ary tsinotsinona, raha vao tsisy fitiavana, raha vao tsy eo ny fitiavana. Misy tantaran'olona miova eto e. Tsy afaka eo tia an'Andriamanitra ianao dia tsy fantatrao ilay izy. Sa eo Simona, tia avy ianao? Eny tompo tiako. Fandroany, tia avy ianao? Tena tiako ianao. Fanotelony, fantatrao ny zava-drehetra, fantatrao tsara mihitsy fa raha izaho dia tia anao aho. Tsy afaka hoe tia an'Andriamanitra ianao nefa tsy fantatrao ilay izy. Engane fitaovan-tsiray avy eto an'Andriamanitra ho velona indray androany. Ary izay, ingane zany ampandrosoantsika amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny fiantraikany finoana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Silonao ty, silo ty. Ny fanamasina dia tena mahaliana tokoa. Maneho antsika ny zavatra ho avy. Tao amin'ny efitrano aho, teo anaty an'Andriamanitra, dia nanomboka ny teny tamika izy. Teneno izy. Teneno zareo. Tsy tonga hoe haka zavatra vany aminy, fa natsoko izy. Fanome zavatra ho an'ny zareo ny atsoko azy. Amen. Hitanao, mifanaraka tsara za amin'ilay vavolombelona. Tsy niantso an'ny zareo hoe haka zavatra vany aminy, natsoko izy mba hameko zavatra ry zareo. Manan'Andriamanitra manome hatranintsika, tsy zavatra ananantsika ka hoe tsy niraisintsika izany. Avy amin'ny fahafenonina niraisantsika rehetra. Tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao, dia nomeno ny tsara indrindra avy aminy, avy amin'Andriamanitra. Tonga izy nanome antsika fifaliana sy fiadanana izay tsy voavidy vola. Tsy niantso anao izy hoe haka zavatra vany aminao. Na dia ny arivo, ny ondry, aman'arivo, ny ambony tendrombohitra ary ao izy iziny.
tsy niantso anao Andriamanitra wakaty asilo hoe aka zavatra vany aminao. Tsy niantso anao wakaty am-piangonana izy, ny fiangonana izay andehananao, hoe aka zavatra avy aminao. Tonga izy mananao fiainana ary anananao be dia be. Sanatria amiko izy raha Andriamanitra tsy to ny tena zany. Ka ny aty hatramin'izay paosinao any. Fa ny paosinao mianty hatramiko vao feno le izy. Tena ireko tamin'Andriamanitra mivantana. Mila manana fomba fijerana baiboly ianao. Tsy zavatra ampanaovin'Andriamanitra anao. Ka hoe tsy hitondranao any amin'ny fitaina izay nomany anao. Makaty am-piangonana ianao dia makaty am-piangonana. Ino ianao mandeha miala lavitra amin'ny fiangonana dia mandeha avany amin'ny malemy malemy ohatr'izay. Mifaly mandrakarivo dia mahazo fanambarana ianao. Ny didin'ny soratra masina rehetra dia ampifandrainao amin'ny fitahiana izay. Tsy tonga Andriamanitra aka ninina avy amin'izany izy eto. Ny antso antsika izy mba hanome antsika zavatra sy tsy azontsika samy rery. Tsisy afaka iarovana fifaliana sy firavoravonam-ponao. Ianao tsara. Menantsika ny zavatra rehetra. Zavatra firy? Izay momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Petra tsara dia mitony. Nisy olona kana-piangonana hoe aza makano fa ny amin'ny mangorombolanao fotsiny. Hoy izay ay. Mba fararatsy raha hoano izy dia mba hitsanany ivelany dia lasa mpikambana aty izy. Be dia be ny fanodikodonany devoly. Ny tanjony manko dia androbanao le tsara indrindra avy amin'Andriamanitra. Tsy mila anao atsika sy anao Andriamanitra ny amin'ny ninina, fa tsika mila azy amin'ny zavatra rehetra. Tiako tenen'ilay izy. Andriamanitra tsy mila anany Andriamanitra amin'ny ninina, fa za mila azy amin'ny zavatra rehetra. Tenen'ilay izy. Tsy mila anay Andriamanitra na amin'ny inona na inona, fa za mila azy amin'ny zavatra rehetra. Avy irendre mandeha. Za ny mila an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa tsy Andriamanitra ny mila anay amina inona na inona. Iseho aminao izy eto amin'ity toerany ity. Manaova mailina farak'izay mafy ianao. Ataovy mandraina mainanao farak'izay mafy aho. Tsisy ilàvan'Andriamanitra antsika sy anao ny amin'ny inona na inona, fa itsika ny mila azy amin'ny zavatra rehetra. Makanesa ty amiko izay mavesatretana. Samy anareo fitsarana. Amin'ny fitsarana. Tsisy manome fitsarana fa tsy Andriamanitra. Mianara amiko. Dia anona fitsarana ny fanahinao ianao. Fitsarana anatiny ivelany. Izay tsy hitanao n'aiza n'aiza. Hoe tonga tamintsika dikakapoka tamina sitrana azy. Tonga izy amintsika ny zavatra rehetra. Izay tsy ho azontsika vita amin'ny tsy tenantsika samy rery. Andriamanitra vonona ho anao. Hozy Paoly. Fa ianao no tediaviko. Ny ray ny tokony manome ny zanaka. Hozy ho anao aho iziny, fa tsy ny anao n'Andriamanitra. Izay fomba fijerin'Andriamanitra. Voky tonga izy ho atsoa atsika. Tsy zavatra ho fanampiny aminazy. Izy no izy, ary izy ilay izy. Hoy izay izao no izao. Anganao hoe tsy tonga miteboka amin'ny fiainana hoe. Ianao dia manetry teny. Manetry teny eo amin'ny teniny. Rehefa hitanao ny teniny hoe ho tombontsoa anao zany. Fa tsy andeha hanararoatra anao ny teniny. Dia izay izy fahasamihafana be amin'ny fiainanao. Miaina amin'ny alalan'ny teniny. Tsy zavatra fa iainako afa-tsy ny teniny. Noho ny amin'ny teny. Amin'ny alalan'ny teny. Ka tsy aloha fanjakako. Ny zavatra fa rehetra fanampiny mandehana. Tena mampientanetana le dimy miaraka aminy. Mampientanetana. Favaka ataoko fa manomboka izao ane. Ny tevolana tsy afaka ny anodikodina anao intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy.
amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy. Zay ny lalana makamin'izy amaranantsika azy fidirana amin'ny fandresena dia tsy hay atao raha tsy ateraka indray aloha ianao. Izay rehetra nateraka Andriamanitra dia nateraka andresy ny zava-tsarotra ny fiainana, ary amin'ny finoana ny andresena fa tsy maintsy ateraka Andriamanitra aloha ianao voalohany indrindra. Io ny dia antsika aloha hoe manoatra ny mpandresy no manomboka, faterana indray, faterana indray. Tsika rehetra maneran-tany raha te tena hoe Jesosy hoe vonjeo fanahiko, teo ateraka indray famelany heloko, ataovy olom-bavao amin'ny fanombohana vaovao indray dia faly hiara hivavaka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fahatsapana aloha nateraka indray fa tsy fomba fisainana. Raha lasa vaovao koa fa le izy akoriny anaty andany azany fahaterahana Jesosy sanao mpifaliana mandrosery amin'ny altara fiangonana mitiava-tanana mafy ny tompo mandrosery akaiky ny altara ianao raha nolotra amin'ny fiainanao an'i Kristy raha nolo tena ho an'i Jesosy ianao teo ateraka indray mandrosery amin'ny altara. Andro vaovao anao ty fanombohana vaovao ty ho anao. Maneseny aloha trany raha vany avelany any ianao mandrosery aloha eo alohan'ny altara ianao mandrosoa azafady eny amin'ny altara zany tsika rehetra zany aiza ianao eo amin'ny altara anao raha ny ampiangonana anao mandrosoeny akaiky ny altara raha nolotra amin'ny fiainanao an'i Kristy ianao. Soa Jesosy. Andro vaovao anao ty tongava trany amin'ny anara tsara godin'i Jesosy. Ny tsara azafady raha ianao nateraka indray dia atsangana miaraka aminy ianao dia ataony miara-mipetraka aminy any amin'ny toerana ambony. Misy ady tany an-danitra ny ady Satana sy ny anjelany dia Mikaela ihany koa, ary dia tsy naharesy ireo ary tsisy toerana ho an'ny zareo tsony. Izany toerana vaovao misy anao. Ny faharesena hitanao farany ino ny farany? Ny ady Satana fa tsy naharesy. Tsy ahita faharesena intsony ianao amin'ny fiainanao ary tsisy toerana ho anazy tsony tany an-danitra. Manomorona tontolo vaovao anao Andriamanitra androany ho azy nateraka indray izay ny toerana misy anao, any misy anao ary any miome ihany ny any. Manomboka izao fimezana izay ny fomba fiainanao vaovao. Izay mipetraka any an-danitra izy dia miome. Ina ny ataony? Ina ny ataony any? Izay le hoe fimezana manoatra noho ny mpandresy. Any no misy anao anatin'ny fanavotana. Hoe fomba fivavahana fa toerana vaovao le izy.
vaovao tsara ho andro any ariva. Satana tsy andresy manodidina ny fiainanao. Tsy ahitana toerana ho azo tsony ao amin'ny tokantranonao na amin'ny fahasalamanao. Tsisy toerana ho azo tsony amin'ny fandraranao. Tsy manana toerana amin'ny asa fanomponao tsony Satana amin'ny fiainany zanakao. Tsy nandresy izy ary tsisy toerana ho azo tsony tany an-danitra. Apokalipsy 2:7-7. Tsisy toerana ho anazy tsony. Tsisy toerana ho azo tsony tany an-danitra. Ary tsy nandresy izy amin'ny 9 ary tsy nisy toerana ho azo tsony